Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Ni vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matora piramidana miaraka amin'ny France Col. Manolotra anao ny vaovao. lehilahy misy roa ny tambasiny ny kasamony be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nena Andriatsitohaina androany maraina nitsoaka avy hatrany ireo olon-dratsy sy rehefa avy nitifitra ny fiarany be ny tanàna. Ny kafe arabika no be mpitady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy ho an'ny Madagasikara dia misy anjatony famokarana ihany no arabika fa ny ambony robusta. Ho fampivoarana ny kafe namokatra karazana kafe vaovao antsoina hoe ratel arabika ny mpikaroka siantifika eo anivon'ny FIFA. Efa ho roa taona izao ny disadisa teo amin'ny rebelle de Tigris sy ny Etiopiana ady izay isan'ny nahafatesana olona maro ny fanaiky ny fanjakana roa tamin'izao fotoana ny amin'ny fanolorana fanampiana ireo Tsaboina ao Tigray. Ny andinindin'izay avy hatrany. Alahady 13 Novambra 2024 manatitra ny araba teo amin'ny kolasy tongovavy tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Avy hatrany dia vaovao nisongadina tamin'ity androany ity no hanokafantsika ny fampahalalam-baovao. Lehilahy miisa roa ny tambaso no nikasamony be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra naina Andriatsitohaina androany maraina teny Ambatobe tokony ho tamin'ny valora sasany teo. Nitsoaka avy hatrany ireo olon-dratsy sy rehefa avy nitifitra ny fiarany be ny tanàna. Eo am-pelantanan'ny mpitandro filaminana ankehitriny ny raharaha mikasika izay. Fanampanazavana. Tifitra bala roa no hita tamin'ny fiarany tondra ny be ny tanàna n'Antananarivo naina Andriatsitohaina ny maraina teo tokony ho tamin'ny 9 ora teny amin'ny faritra Ambatobe. Raha ny fantatra nitondra moto ireo olon-dratsy ny kasamony be ny tanàna ireo ary nahafahana nisoroka ny lozany na blindeny fitaratry ny fiara. Raha ny fampitam-baovao ray tsy nisy naratra ny tao anatin'ny fiara. Ho an'ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany na inona tsy fitovian-kevitra sy tsy fifankazahoana tsy tokony afara amin'ny fifamonoana izany. Mamonoana aloha tsy tokony hiditra amin'izay mihitsy zareo. Fikasaka zareo samy dia ao ambony daholo ihany mantsy zany. Izy aloha raha mikasika ny aina zany aloha sarobady sarotra zany. Tsy tokony aina sarobidy ny foiana politika moa samy manana ny heviny tsirairay. Dia angamba ny zavatra mampidi-tsando mihitsy zany hoe mikasika aina zany. Ny ankamaroany sasany dia valifaty ny betaka. Manao valifaty nefa misy koa ny sasany amin'ilay fananana dia mamono olona tapika raha hoe mandriva tanin'olona izany. Raha ny tena izy aloha tsy tokony tovavaolona izany. Satria zavatra tsy mety izany. Any kosa hoana ny zavatra ohatrany hoe valifaty tokony tsiditra izany. Ny famonoana olona aloha tsy tokony tiety mihitsy. Ankilany, tsy vahaolana ny herisetra na inona tsy fitovian-kevitra raha ny nambaran'ny mpanolo-tsaina eo anivon'ny kaominy Antananarivo. Ny fifanantonana no zava-dehibe amin'ny tsy fitovian-kevitra raha ny fanazavana. Fomba mila mahay miresaka zany tsika malagasy dia mila manaiky hoe misy manohitra, misy olona tsy mitovy hevitra, fa tsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminao dia tifirinao basy na torinao amin'ny tsaradrarina dia tadavinao ahongana any amin'ny fitsarana. Zay zany no tokony atao, mila mahay miresaka dia mila mahay manaiky hoe afaka mifampiresaka tsika na tsy mitovy hevitra ary. Marina manokana fa izay sy mibe ny tanàna dia efa miresaka tsara nanomboka tamin'ny volana avril ty volany ity miresaka matetika izay fa hita be mihitsy hoe tsy mitovy hevitra fa na zany ary tsy hoe ifampitifitra basy akory na mbola ifanohy ifampitorany amin'ny tribonaly amin'ny naratra tsirariny. Maro ireo olona nanameloka ny fikasana monony be ny tanàna androany. Isan'izany ny filohan'ny antoko MMM atao amin'ny pejy Facebookiny. Tsy aivina
Tsy vao zao no nisy ny fikasana mono fatin'ny be ny tanàn'Antananarivo sy ny fianakaviana. 5 taona lasa izay, nisy ihany koa ny trangana fakanan-keriny ny zanaky ny be ny tanàna na Nandriatsitohaina teny Marimasay. Ankehitriny, ny tena indray no misy mikasamono. Ny tranga tahaka izao izay maneho fa tsy misy ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Eto Andrenivohitra amin'ny andro mazava no misy mikasamono ny olona. Na zaza na lehibe, hatramin'ny olon-tsotra sy manam-pahefana, samy voakasika amin'ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara. Andrasana ny valin'ny fanadiadiana izay nisokatra ny maraina teo, ijerena ny atodonikotrika ny fikasana mono ny be ny tanàn'Antananarivo. Arahina akaiky ity raharaha ity arotaterina eto amin'ny fampahalalam-baovao. Izay ny mahakasika an'iny ny lafim-baovao hafa kosa indray fomba entina amonoana tsikelikely ireo orinasa tsy miankina ny fitangany vola taky ny fanjakana amin'izy ireo ankehitriny. Tsy manafahefana andoha ny vola taky ny fanjakana izay aloha ny von'ny fady tseranana ny akamaroan'ireo orinasa tsy miankina. Raha ny fanehoan-kevitra an-gazety nataon'izy ireo. Mirana Clara. Famotehana sy famonoana ny orinasa tsy miankina sy ireo mpiasa rehetra ao aminy, ny fidangan'ny vola apetraky ny fanjakana, azoan'ireo orinasa tsy miankina ny alalana ho komisionnaire agréé en douane. Ity vola ity, izay mitentina 50 tapitrisa ariary, raha toka 20 tapitrisa ariary izany teo aloha. Niakatra ho 50 tapitrisa ariary ihany koa, ny vola lohany amin'ny fady tseranana ho amin'ny caution bancaire. Amin'ireo orinasa 200 miara-manao ity fanambarana an-gazety ity, izay ahitana ny vondron'ny orinasa tsy miankina toy ny GEM na ny Groupement des entreprises de Madagascar sy ny GTM na ny Groupe de télécommunication de Madagascar. Latsaky ny 10 amin'izy ireo ihany hoy ny fanambarana no manana fahefana andoha ireo vola takian'ny fanjakana ireo. Voatery hanala-piasa sy hanena ny fandaniana ireo orinasa raha toka tsy maintsy andoha ireo vola ireo ho fampandehanana ny orinasa. Manamafy ny fanambarana fa mahery ny 20 taona no nisian'ny akamaroan'ireo orinasa tsy miankina teto Madagasikara ireo sy ny arahan'izy ireo ny asa tsy nanana olana tamin'ny faditseranana. Kanefa no ity fidangan'ny vola mila aloha ity, maro amin'izy ireo no tsy maintsy anakato-baravarana. Ny didim-pitondranana avoakan'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola ny aogositra lasa teo no nampiakatra izany vola izany. Fanapa-kevitra izay hitan'ireo orinasa tsy miankina ho mifanohatra amin'ny fampanantenan'ny mpitondra fa hanatsara ny fandraharana sy hanohana ireo orinasa tsy miankina eto Madagasikara. Famonoana ny orinasa tsy miankina nefa no zava-misy ataon'ny fanjakana ankehitriny raha ny fanambarana trany. Ny kafe arabika no be mpitady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy ho an'i Madagasikara, 500 ny fanokarana ihany no arabika fa ny ambony robusta. Voly fanondrana manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny fambolena sy eo amin'ny toe-karem-pirenena ny kafe. Ka ho fampivoarana izany namokatra karazana kafe vaovao antsoina hoe ratelo arabika ny mpikaroka siantifika eo anivon'ny FOFIFA. Io na sainy. 2.4 miliara tasy isan'andro no kafe ilany eran'izao tontolo izao. Izany hoe 30 tasy isan-tsegondra. Raha ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana hatrany, ny kafe arabika no tena be mpankafy sady be mpitady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ho an'i Madagasikara, kafe robusta no betsaka mpamokatra. 500 monja ny famokarana kafe no kafe arabika. Maro ny antony, eo ny fanteran'ny volo-kafe, ny tsy fisian'ny fikarakarana, fa ihany koa ny lafin'ny toetrandro sy ny toetany noho ny kafe arabika tsy mahazaka orana. Vahaolana mba ahazahoan'ny Madagasikara tsena tsara eo amin'ny iraisam-pirenena, mba hanatsarany malagasy kafe tsara kalitao dia nanao fikarohana ireo mpikaroka siantifika eo amin'ny FOFIFA, miaraka amin'ny zareo vahiny eo amin'ny ivotoeram-pikarohana Nestlé, ka namokatra karazana kafe arabika vaovao antsoina hoe kafe ratelo arabika. Natonga an'izy hoe raha telo zany le raha dia midika hoe raha 100 dia ny telo 3 isa zany. Ny antony satria kafe karazany telo no natambatra. Nisy an'le teneniko teo hoe kafe aeugenoides nampifadiana niaraka tamin'ny kafe canephora dia ny zanak'io zany no nampifadiana amin'ny kafe arabika indray. Dia izay natonga an'le hoe raha telo fitambarana kafe telo zany no manome an'io. Pasha 10 eto Madagasikara no nanaovana andrana momba ny kafe ratelo arabika. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ka nampiasaina ny teknika mpambolena biolojika. Tanjona ny azahoana vokatra tsara, eo ny habean'ny voan-kafe, ny kalitao mba ahazaka ny toetrandro mando sy aviorana, ary indrindra ny azahoana ny kafe ratelo arabika ny toetany eto amintsika. Manana anjara toerana lehibe amin'ny famokarana sy fampiarovana ny toe-karena ny fisian'ny mpikaroka siantifika. Mihena foana ny famokarana kafe teto Madagasikara hatramin'izay, saingy no niezaky ny fikarohana dia efa manomboka mba tsy mihena intsony io amin'izao fotoana izao.
Ary ny fanomboantsika androany ity tetikasa izay mahakasika ny rahatelo arabika zay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ity. Isika ny tompony dia manamarika indray zay ampiakarantsika ny famokarana kafe eto Madagasikara izay, satria araka ny voalaza androany ihany koa dia hoe isan'ny volo fanondrana tena tadiavin'ny eran-tany ny kafe, ka noho izany ny fampiakarana an'io kafe io avy amin'ny alalan'ity voka-pikaroana ity dia heverina fa isy fiantraikany mivantana eo amin'ny toe-karen'ny firenena. Vinan'ireo mpikarika ny ampitovy ny famokarana kafe arabika sy ny robusta eto Madagasikara, amalina ny filana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Vaovao mikasika an'izay tontolon'ny fambolena izay ihany, avy roa ny vokatra azo amin'ny fampiasana ireo zezika tsy misy akora simika raha ny fanazavana ireo tantsaha izay mampiatra ity teknika am-pambolena ity. Paikady iray ahafana miatrika ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiarovana ny nofo-tany ihany koa ny teknika agroekoloζika. Jean fanazavana fanadidiny. Tsy ahafahan'ny mpamboly mahazo vokatra araka ny tokony ho izy ny olana amin'ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny. Tsy mifanaraka amin'ny tetiandro izay nahazatra ireo mpamboly ny haitany sy ny tsy fahampinindrano. Manoloana io, misy amin'ireo tantsaha no misafidy ny ampiasa ireo karazana teknika pambolena agroekoloζika, tombony amin'izany ny fampiasana ireo zezika tsy misy simika. Isa mampiatra izany ity fikambanana tantsaha mpamboly ho ity, ny zezika kankana tsy misy akora simika no nampiasainy. Tsara ny vokatra raha ny fanazavana. Ny tetikasa nentinay ny proposena ato zany dia ny fambolena ovy agroekoloζika. Efa navokatra 2 ara zay tompoko. Nampiavaka azy zany dia tsara kokoa izy raha hohanina, dia tsara ny vokatra azo zany satria raha teknika ny ovy anankiray zao ohatra mafototra ovy iray mahavookatra 5 kg. Ankilany, tetikasa misy 5 atolotra ireo fivondrona ny tantsaha no hisitraka fanampiana amin'ny alalan'ny fandarana sariany ala, ho fiarovana ny tontolo iainana sy hiatrehana ny haitany. Ireo manome vahana ny agroekoloζika no hisitraka tantsoroka hoy ny tompony andraikitra. Tetikasa dia misy sivana. Ny sivana dia voalohany aloha hoe ny antony. Ny antom-pisian'ilay tetikasany zany dia ny efficacité-any, ny efficience-any dia ny durabilité sy ny pérennisation an'ilay tetikasan'ilay fikambanam-behivavy. Dia efa misy teknika zany natoran'ny zareo, ohatra fotsiny resaka agroekoloζia. Raha ohatra zany ka tetikasa mikasika fambolena no ataony dia miompana amin'izay fampiarana ny teknika agroekoloζika izay mikajy indrindra ny nofo-tany sy ny tontolo iainana. Dia eo ihany koa misy ihany koa tetikasa na fikambanana mikasika ny resaka fanomezan-danja ny fako, fanomezan-danja sy ny resaka fiompiana manaraka an'izay teknika agroekoloζika izay daholo. Tsy aivina, isan'ny mpamatsy vola hanampy ireo tantsaha ny gouvernementan'i Québec sy ny développement EP Canada amin'ny alalan'ny vatsy iraisam-pirenena natokana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana na ny PCCI. No tanteraina tetsy amin'ny Conseil de développement d'Adota-penaka ny fampahafantarana ireo tetikasa miisa 10 izay hivondronana ireo tantsaha anatin'ny fikambanana miisa 150. Maro amin'ireo tantsaha ao amin'ny faritra Vakinankaratra no misehatra eo amin'ny fanaovana arina fandrehitra na saribao amin'izao vanim-potoana izao. Antony noho ny fiakaran'ny vidim-piainana ka tsy manana enti-manana ahafahana mivelona amin'ny alalan'ny fiompiana sy ny fambolena intsona izy ireo, ka voatery miditra eo amin'ny fanaovana arina fandrehitra izay mandripaka nateraka ny ala sy manimba ny tontolo iainana. Maro ireo tantsaha avy ao Bema distrika Betafy faritra Vakinankaratra no misehatra eo amin'ny fanaovana arina fandrehitra ary manondrana izany eto Antsirabe renivohitra. Lalana manodidina 530 km no ataon'ireto mpivarotra arina fandrehitra ireto ary mandritra ny herinandro no anaovan'izy ireo izany. Antony no faratsy ny lalana ka izay vao tonga eto amin'ny fokotany Antsinan'ny vohitra. Eto amin'ity toerana ity no itobian'ireo sarety mpitondra arina fandrehitra miakatra eto Antsirabe. Mitotongana ny vidiny amin'izao fotoana izao raha ny nambarany ireto mpisehatra ireto ary vitsy ihany koa ireo mpanjifa. Mitotongana mihitsy le izy satria tsy haiko hoe ahoana sa ve anay hatrany zany no tena abotrinany tsy azoko. Tsy mahasahana le zavatra iainana zany. Le izy io zany tokony hoe mba misy fikambanana zany, mba voafetra zany le vida fa tsy mety zany raha ohatrohatr'izay le tena fiainana. Fa mba misy ferana zany, mba remina hoe tokony ohatra zao farany ambany tsy misondro bidy be ihany koa. Dia mba misy iainana tsara fa tonga ety zao anay dia tsara hita hoe ahoana na ahoana zao ary zao tsy misy mpividy eto Antsirabe. Ny vidiny eto zao eo manodidina ny 2 alina eo ny sapin fitenin'ny olona ety. Dia ny kininina manodidina ny 5,000 sy 2 alina eo ny gony amin'ilay 200 numéro regny. Tsy dia ahitana mpividy firy zany.
ny tena mpamory saribao zany tsisy fa misy zany mba manambatambatra saribao hoe 10 gony mba iny mba misy vola mitambatambatra fa am'izao zany tena miahaka tsara hita hoe inona ny atao eto. Fantatr'ireo Tatsafa anisan'ny fanimbanany tontolo iainana sy fandripahana ny ala ny fanaovana arina fandrehitra noho ny tsy fisian'ny asa atao any ambanivohitra sy ny fiakaran'ny vidim-pianana diso tafahoatra nefa dia maro amin'ireo tantsano tafaroboka bebe kokoa eo amin'io sehatra io. Hazo tena antitra zany ny tena tsara saribao fa raha hazo tanora izy fanenjehana le iainana satria mamy le miaina dia tsy maintsy manao saribao. Ny akamaroany zany tratran'izay aby tsy maintsy hoe manao saribao amin'le fivelomana zay. Dia io zany maharipaka ny ala satria tsy mahita fivelomana fitadiavana ara-dalàna ny akamaroan'ny olona dia mamy ny androany noho ny rapitso. Ohatrohatr'izay le izy dia nefa fanjakana manenjika fitadiavana tsy misy ara-dalàna aloha raha ny tena raha ohatra ny anazy zany dia nahadory tanety mihitsy aza dia efa misy lalàna fe. Dia mahalana zay hazo ohatra hoe matevina be dia ohatran'ny hoe tsy maintsy ahisitra zay matevina dia hatreo ajariana le mahalakalana. Fa tsy mety tsara io raha tsy atao an'izay. Na misy voasakana ohatra hoe voasakana hoe tsara ananina fa rainany matetika tsy fanimbana aly fa fanatsarana azy. Zay ny tena marina raha ohatra hafa nianatra aloha fa tsy fantako ny sasany na tsara nianatra na ananako taratasy ny anarana mihitsy zany raha ohatra hoe resaka fambolekana. Arak'izany dia maro ireo tatsaha eto Vakinakaratra no misehatra eo amin'ny fanaovana arina fandrehitra antony no fiakaran'ny vidim-pianana amin'izao fotoana izao ka tsy ahafahan'izy ireo intsony misehatra eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia iny fanadidiny iny ary no mamakana ny etapany voalohany fampahalalam-bavao manome fotoananao indray ao aorian'ny doka varitra fohy. Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Achète ton smartphone, gagne des bonus et Telma TV gratuitement. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro dumuka fanapeseko fa France cola fuileko. Mura sadi efficace, monsieur Mustica cita trasi. Casa mia lam. Manice. Si manepucho. Madini jusqu'à Marenjeng. Matura piramide na miaraka amin'ny France Col. Love chocolate. Université PEF.
Parcours, études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipetipedika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariako avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. 3 ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no iainantsika amin'ny 3 Tapany faharoa ny fampalalam-bavao mamerina ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-bavao ny kultivy amin'ity alina ity. Avy hatrany dia natontanisa mikasika ny Covid-19 no anohizantsika ny fampalalam-bavao. Tsy mitsaha mitombo ankehitriny ireo tranga vavao mikasika ny aretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny antontanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Miisa 270 ireo tranga vavao amin'ireo 420 sy 700 nanaovana fitiliana manerana nosy nanomboka ny fahadimy hatramin'ny faha 12 Novambra lasa teo. Ny eto amin'ny faritra Analamanga no nahitana ny tranga betsaka indrindra izay mitotaly 550. Miisa 3 kosa hatreto ireo forme grave raha toka mitotaly 700 ireo manaraka ny fitsabony. Falafombavao hafa kosa indray atsangana fotsiny ny foto-drafitrasy amin'ny fanampiana ireo zokiolona sy olona manana fahasembanana raha nambaran'ny ben'ny tanàna ny komina Soavana. Efa mitsangana ny foto-drafitrasy saingy tsy mbola afaka ampiasaina raha ny fanazavana ary simba eo am-pitoerana ihany. Nela Ranefson. Telo ny volana febroary 2022 no napetraka ny vato fototra tamin'ny fananganana ny trano fandraisana ireo olona zokiolona sy ireo olona manana fahasembanana ato amin'ny komina Soavana distrikany Atsimondrano. Foto-drafitrasa izay tafiditra tao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena. Eritaona mahery taty aoriana efa mitsangana ny trano saingy tsy afaka ampiasaina raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao dia tsara ny manamarina fa misy toerana lehibe anankiray eto aminay zay ny faritra Analamanga nanorona ny trano ho an'ny zokiolona sy ireo manana fahasembanana avy amin'ny ministeran'ny mponina. Zava-misy anefa dia lasa mijanona fotsiny ho karazana musée io trano io zao fotoana tsy mbola hitanay ny fandaminana avy any amin'ny ministera ko dia everinay anefa fa fotoana tokony efa ikarakarana ireo zokiolona sy ireo manana fahasembanana ny toerana ireny ary tokony ananganana centre anankiray satria ny trano dia mijoalajoala kanefa dia tsy mbola ampiasaina ary tsy miasa hatramin'izao. Ny komina Soavana no nanolotra ny tany hananganana ny foto-drafitrasa raha ny fanazavana. Miasimba eo amin'ny toerana ihany araka izany ilay foto-drafitrasa antony tsy afaka ampiasaina. Raha ny ao amin'ny komina Soavana manokana miisa 420 ireo olona manana fahasembanana ao an-toerana.
Vitsy ireo mpanao asa tanana no nanaraka fiofanana arakasa mialohan'ny idiran'izy ireo amin'ny sehatry ny asa. Miditra manao asany tena avy hatrany izy ireo fa tsy manaraka fiofanana etsy ankilany. Tsy masahana ny filana eo amin'ny fampiofanana arakasa ny tanora ny fanjakana ka tohanan'ireo tetikasa vahiny maro samihafa. Fanandediana entiny Mirana Clara. Tsy nanaraka fiofanana manokana mahakasika ny asa fivelomana ataony ny ankamaroan'ireo mpanao asa tanana. Ho an'ny Rafaralahy, kilasy taona fahavalo izy no niala nianatra. Tsy nanaraka fianarana manjaitra izy fa niasa avy hatrany ary eny amin'ny tsenan'Ambodiny Sotro izy no miasa tao anatiny 5 taona izay. Mianatra an'izay kosa aloha sarotra mandanga fa za tsy nianatra fa le tiako fotsiny le manjaitra dia any zavatra rehetrarehetra mantsy rehefa tiana dia hay foana. Fa rehefa le hoe na hianatra an'io ary ianao ka rehefa tsy tianao dia tsy hainao zany. Ny zavatra rehetrarehetra zany tsy mila ianarana fa fahavononana zany amina manokana aloha fa tsy haiko aloha na aminareo na ohatra hoe ahoana. Fa hafa nefa mianatra dia raha ohatra hoe mianatra sy tsy mianatra nefa tsy mitovy fa raha ohatra hoe za zao mankafy an'le manjaitra mihitsy tiako le manjaitra rehefa manjaitra zany dia mifoko mihitsy ny alatsako ao anatin'io fa tsy hoe mivolany fotsiny itiavako ny manjaitra. Raha amin'izao aloha le tsy ianatra isy ndraindray mitondra 15 000 ariary ndraindray 20 000 ariary rehefa le tena mandeha moa tsy ndraindray mitondra 50 000 ariary mody. Na eo aza niezaka ataon'ireo tetikasa vahiny ho an'ny fiofanana arakasa toy ny an'ny UNESCO, tsy masahana ireo tanora rehetra manerana ny Madagasikara izany hatreto. Ho an'ny tetikasa Birtu an'ny UNESCO manokana ohatra, manodidina ny tanora 5 sy 4 hetsy teo no azo lazaina fa nisitraka ity tetikasa ity raha toa ka manodidina ny 7 tapitrisa isan'ny tanora eto amintsika. Betsaka ireo teboka ilana fanatsarana raha ny fiofanana arakasa no jerena ho hiatrany izy ireo. Tsy manana totanisa isika mamaritra marina hoe inona no tena filana ho an'ny tanora malagasy fa ny tetikasa tsirairay avy dia nanana ny totanisany. Fa no manarakaraka an'izany avy amin'ny alalan'ireny totanisy ireny namaritantsika hoe inona ny filana afaka 2 taona, afaka 3 taona ary afaka 10 taona. Fa tena manarakaraka an'izany tsy ampy ho an'ny fivoarana ara-teknôlôjika ny hoety manana ho amin'ny fanofanana ho an'ireo iviteram-pampianarana. Rehefa tonga ny BR2 dia marina fa tsy afaka nanome ho an'ny iviteram-pampianarana sy ny zaza malagasy sy ny tanora malagasy ray manontolo ny tetikasa BR2 fa niezaka ihany kosa nanome fampiofanana fanamafisana ny traikefa ho an'ireo mpampianatra ka raha tsy tena eo amin'ny 500 no nahazo fampiofanana ho an'ny mpampianatra. Raha ny mpampianatra ray manabe zaza 50 dia ataontsika nikajikajy mety any amin'ny 502 any angambany no nahazo fiofanana teo amin'ny BR2 raha ho an'ny mpianatra. Raha iverenana ny tatitra nataon'ny Instat ho an'ny RGPH3 na ny fanisana ny mponina sy ny trano fonenana fahatelo 7,7 isanjato amin'ny tanora no tsy mianatra, 7,7 isanjato amin'ny tanora kosa no niala tamin'ny fianarana ary tafiakatra manodidina ny 3 hetsy mahery eo ireo tanora no sady tsy mianatra no tsy miasa. Fa ny farany androany tetsy amin'ny CCI vato nietsika Super Grand Meeting des voitures rétro légende. Mahery ny roapolo ireo kiloba ivondronan'ireo karazana fiara tranainy nandray anjara nadritra izany. Andeha ho arahantsika manaraka izao ny sombony tamin'ireo fiara tranainy hita teny an-toerana. Ho amin'ny maresaka any ivelany, efa horotaona izao ny disadisa teo amin'ireo rebelle de Tigray sy ny Etiopiana ady izay isan'ny nafatesana olona maro. Ny fanaiky ny fanjakana roto tamin'izao fotoana ny amin'ny fanolorana fanampiana ireo trabona ao a Tigray. Fanadidina ao amin'ny sary ny France 24. Roa taona taoriany ady tao Tigray tsy fantatra mazava nisan'ireo namony ainy. Araka ny tombatombana sasany olona 100 maro no maty nandritra ny ady.
sivily ny ankamaroan'ireo maty nisy ihany koa ny eloka vehivavy natao tamin'ny faritra etiopiana. Ankehitriny nifanaiky ny fanjakana rotonta amin'ny fanampiana ireo niarambona any amin'ny faritra Tigre, nisy ny fifanaovantsiny ary tanjona ny fandriampahalemana eo amin'ireo mponina indrindra ny vehivavy sy ny zaza. Hiatra avy hatrany ny sazy ho an'ireo izay mini manao famonoana feno abibiana amin'ireo sivily raha ny fanazavana. Andrasana raha samy atana ny fifanegena ny rontota raha ny zava-misy any Tigre. Tsy misitraka herinaratra ary raha fisotro madio ireo mponina any an-toerana noho ny ady. Tsy aivana, nanomboka tamin'ny Novambra 24 ny ady teo amin'ny Tigre sy Etiopia, izay nahafatesan'olona maro ka nitarika ireo olona nijobonenana efa ho rotapitrisa hatramin'izao. Dia iny fanadadiny iny no mamarana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Ecoles TV ho amin'ity alina ity. Isaroana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipan'ny fampalalam-baovao ny Ecoles TV kosa dia manome fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Atora piramide miaraka amin'ny France Col vous a présenté ny vaovao. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté ny vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.